Alady fasivin'ny volana Desambra mikafanina trano tompolasy tompovavy no itsidiana tokantranonao amin'izao alady alina zao amin'ny alalan'ny fandarana mahery. Atolotra antsika ny arahaba ary asaina mpanazantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Anombohantsika ny fotoana ary amin'ity hariva ity dia ny taranja baolina kitra. Ny kanina beach soccer no resahantsika voalohany, tsara fanombohana ny Barean'i Madagasikara ao anatin'ity fifaninanana ity izay tantarahana any Egypte amin'izao fotoana izao. Io tolakandro izy ireo dia Nandresy any Côte d'Ivoire tamin'ny isa 4-3. Tsara fanombohana ny ekipa-pirenena malagasy amin'ny kanina beach soccer 2020 atao any Egypte. Resy Barea Beach Soccer tamin'ny isa 4-3 tokoa mantsy ny ekipa-pireneny Côte d'Ivoire androany tolakandro nandritra ny andro voalohan'ny fifanintsanana vondrona. Eny idelona na idelona no napiditra ny baolina roa amin'ny malagasy raha samy natafiditra baolina ray avokoa sa Imeldas Romain. على التنفيذ جول Madagascar scores again, makes it 3-2. Madagascar scores a free kick. يسجل Madagascar ضربة حرة ويزيد الهدف الثالث لمنتخب مدغشقر. الفريقين ويعرف نقاط القوة مباراة حقيقة في منتهى القوة تقدر تعرف منها فريق الهدف ونقاط القوة ونقاط الضعف لكل فريق. محظوظين منتخب مصر ومقابل الفريق الفريق بهذا الشكل. جول number 9 for Côte d'Ivoire 3-3. ثلاثة نتيجة المباراة. فقد رقم 9 بكوت ديفوار يسجل هدف التعادل. Rapito soa latsinainy dia ifandona amin'ny Egypte tompo-tanàna amin'ny malagasy mandritra ny andro faharoa. Ny Egyptianina izay nanamotsana ny ekipan'ny Maroka tamin'ny isa mavesatra 9-3 tamin'ity andro voalohany ity. I Maroka araka izany no eo amin'ny Barea Beach Soccer eo amin'ny andro fahatelo farany fifanintsanana isam-bondron'ny. Tao amin'ny vondrona be kosa indray dia ataoriny fadakana tiro but ronoray no voahan'ny Senegal tompon-daka faro no mpandresy nanoloana ny ekipan'i Nigeria. Nisaraka Adsala 4-0 no rotota nandritra ny feptaona ara-dalàna. Nomotsan'ny Libia tamin'ny isa 5-2 kosa i Tanzania. Raha toa ka mivoaka ho mpandresy amin'ny lalao faharoa ny malagasy dia efa manana tongotr'ila any amin'ny dingan'ny manasa-dalana. Mariana fa ny zoma tolakandro teo nanainga ny delegacionna malagasy niatrika ity kanina beach soccer 2020 atao any Egypte ity. Mpilalao 12 nety mpanazatra Slofra Marlas Frank Rabe mananjara ny toerana. Ny mpikambanao amin'ny comité de normalisation Benoni Jacques kosa ny lehiben'ny delegacionna. Ny faniriany rehetra dia nitondran'ny Barea Beach Soccer ny amboara moa dia tia tanindrazana indray atahaka ny tamin'ny taona 2020. Mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany fa iverenantsika ny fifanintsanana afrikanina izay nivoahan'ny ekipa malagasy irota ny ivelany tamin'ny ity herinandro ity. Nanana solotena ny fandarana mahery tany Guinée Équatoriale tamin'ny alalan'ny namana Zakino nanaraka ny lalao ny Deportivo Unidad sy ny LGCO Plus izany. Nandresy tafita amin'ny dingana manaraka ny LGCO Plus na dia resy ronoray tany Guinée izany. Ny knapsa kosa dia ny farana eo ny diany fa iverenantsika zany lalao fitian'ny namana Zakino amin'ny ity fanadidina ity ny zavanisy tany amin'ny Malabo tamin'ny ity herinandro ity.